Merabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Merabatsika izay efa zatra izao toerana izao mpiara-mivavaka isan'alady. Meraba an'ireo vahiny rehetra avy any amin'ny faritra nanao kilometatra maromaro misy tafakatra any amin'ny 500 mahery izay tonga eto. Meraba ihany koa ny vahiny izay mety nasaitsika tsiraray avy. Meraba an'ireo vahiny avy any ivelany nanao manarivony kilometatra. Meraba ihany koa izay manatrika rehetra amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ity andro anio ity. Fedana ny tompony ho amintsika tsiraray avy. Faly isika ny amin'ity andro ray toazato ity izay famoahana indray an'ireto andian'ny mpitily ireto somary version spéciale izy reto. Satria raha nahazatra dia roa taona ny formation. Misy ny première année manomboka volana mai amin'ny farana volana mars avril ohatr'izao. Misy ny deuxième année mitovy amin'izay. Fa noho ny amin'ny fandaminana manokana dia tamin'ity fotoana ity nanomboka tamin'ny 2025 dia nanao azo lazaina hoe tahaka ny cours accéléré intensif ireo rahalahy bavy ireo ka dia ny roa taona dia niazana namboarina tao anatin'ny 13 volana, herintaona mahery 2 volana, volana martsa ka hatramin'izao volana avril izao. Ary dia mafimafy ihany ny combat tao anatin'izay 13 taona izay fa dia saotra ny tompo. 13 volana fa dia misaotra ny tompo fa tafavoaka velona somatsara izy rehetra. Itiaka mafy ho an'ny tompo isika amin'izany zavatra izany. Eny ary ihany misaotra masintsika ny tenin'Andriamanitra isika anio. Mialohan'ny misaotsika amin'ny zara-potoana manaraka. Korinthiana 2 no andeha ovakitsika anio. Korinthiana 2 toko 7. Dia andeha vaketsika ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Korinthiana 2 toko 7 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra eny aseho epistilin Kristy izay entinay ianareo tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fatokinana izany amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo manana fahaleovana avy aminay hevitra na inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Ny toy anio dia tantara ilay soratra mahafaty azonao jerena any an-tokantrano. Mba ampiana kely retoriko azafady.
Ity afatra ity dia tsy natao manokana ho an'ny reo zay ivoaka ho atokana anio, fa natao antsika rehetra. Amen. Dia mila maheno ny anjaranao zany ianao ao anatin'izany. Toy hoe Andriamanitra mitondra ny ondriny dia samy manana ny anjara sakafony tsirairay avy ireo rehetra ireo. Samy manana ny fihinany ireo ary samy manana ny mety aminy. Dia anjaran'ilay ondry no mahafantatra no miaino. Anjarantsika no miaino hoe aiza ny anjarako ao anatin'izay. Ny asiako tsindrim-peo ao anatin'ny vakiteny izay novakiantsika teo Korinthiana 4:7 dia ny andeniny fa enina farany hoe Andriamanitra fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anayko ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa fanahy no mahavelona. Teny anankitelo na ao anatin'ny verset izay avakiantsika teo. Ny voalohany soratra, ny faharoa fanahy, ary ny fahatelo fanekena vaovao. Soratra, fanahy, fanekena vaovao. Iresaka aminao androany ny fivavahana kristianina. Inona io fivavahana kristianina io? Inona ny fototra ijoroana io? Ary inona ny nanaovan'Andriamanitra an'io zavatra io? Ohatry ny ahoana ny fomba nanaovany azy? Ohatry ny ahoana ny zavatra tiany iainan'ny olona? Ohatry ny ahoana ny zavatra tiany hovoarain'ny olona? Fa ny ankamaroan'ny olona dia diso teo amin'ny fandraisana. Ka manao fangaroarona, manao mixture anakarazana fanekena. Hozy Paul miresaka eto amin'ny Korinthiana 4:7 ity, manambara izy dia miresaka fa ianareo no epistilinay voasoratra ao am-ponay. Tsy tamin'ny ranomainty izy fa amin'ny fanahy. Ambokiny Jona 4:4 dia nilaza zavatra Jesosy mikasika ny karazam-panompona izay isy amin'ny vanim-potoana izay ialany. Jona 4:7. Rehefa niona tamin'ilay vehivavy Samaritana izy, vehivavy Samaritana izay manaraka fomba mpivavahana, izay manaraka religion, izay mivavaka teo amin'ny tendrombohitra Sinai, izay tsisy mahadiso azy raha ny tena marina. Satria teo amin'ny tendrombohitra Sinai izay no nanomezan'Andriamanitra ny didy amandalana izay narafitra ao anatin'ny Baiboly. Etsy andaniny misy jiosy izay mivavaka ihany koa fa any Jerosalema no manao pelerinage, manao fivahinianana masina. Rehefa manao fivahinianana masina izy ireo, na ny mpivavaka eo amin'ny tendrombohitra Sinai, na ny mpivavaka any Jerosalema, dia samy manao an'izany araka ny didy sy ny baikon'Andriamanitra, araka ny toromarik'Andriamanitra, araka ny zavatra izay nampianariny soratra masina. Fa rehefa tonga Jesosy dia izao ny lazainy amin'izay, raha vehivavy ho avy ny andro. Ary rehefa tonga ankehitriny, rehefa mivavaka ianareo, tsy eto intsony dia tsy any Jerosalema intsony, fa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy ozy izy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny dikany hoe tsy maintsy mivavaka dia ny ahafahanao mahita an'Andriamanitra, ny ahafahan'ny olona miona amin'Andriamanitra, dia tsy misy afa-tsy lalana iray ihany. Tsy misy afa-tsy inona? Lalana iray. Ny fivavahana kristianina tsy fivavahana mitady fihavanana, tsy fivavahana mitady izay tsy ampy fandrafy, fa fivavahana milaza mahitsy ary marina. Fa ny lalana tokana tsy misy telo, tsy misy dimy, tsy misy folo, fa tokana afahana makao amin'ny ray, dia iza?
Jesosy irery ihany. Io tsisy hoe mba hampilamina amin'ny fiarahamonina dia mety daholo raha nga Andriamanitra ray ihany. Zay fomba fanompoana ho azy fotsiny sisa. Io tsisy hoe mba hampilamina amin'ny fiarahamonina raha nga mety daholo nandriana nahary atapony loha na zay le Andriamanitra malagasy. Na Jehovah Andriamanitra Israely na Iala no ivavahanao. Fa mety foana io. Rehefa manao ny tsara ianao dia ho any an-danitra, rehefa manao ny ratsy ianao dia ho any amin'ny elo. Tsy zany le izy. Fa ray ihany ny lalana. Masika be toy izany, mahitsy be toy izany, tena kare be ohatran'izany, tena borne be ohatran'izany. Zay ny fivavahana kristianina. Tsy amboamboarina io, tsy foroporonina io, tsy atao izay hampatonga ny rehetrarehetra. Popularisena, atao accessible ho an'ny rehetrarehetra. Rehefa zavatra ny tiana azo olona betsaka, dia atao izay hampatonga ny maro ho afaka manefa azy. Taloha produit de luxe ny canal satellite. Zay manan-karena any manana azy. Talohan'ny canal satellite ary mbola nisy parabole be zay. Ho azy teraka taty amin'ny taona 2000 tsy mahalala fisiny zany. Fa ny olona teraka tany amin'ny talohany 720 so sisa ny mahafantatra an'izany zavatra. Parabole be ohatran'ity trano ity ny angezany. Dia iny apetaka eo ambony tafotrano 12 millions vidiny tamin'izany, vola be zany. 100 millions valeur an'izany amin'izao fotoana izao dia mipetraka eo. Fa vao manana an'izany ianao tena ianao ny tompon'i Madagasikara. Petraka eo tafotranonao. Dia iny mahazo télé avy any an-dafy dia mizesta mihitsy ianao manana télé satellite ao anatin'ny trano. Rehefa tonga satellite, canal satellite dia mbola lafo ny abonnement. 2 millions indray ny abonnement. Tsy ny olona rehetra amin'ny manana an'izany, ny olona mikarama be ny manana an'izany, olona sefo be sy sisa rehetra. Fa rehefa ny nandroso ny fotoana, gaga ianao fa misy boakely milanjalanja canal satellite sahafy eraky ny tapo-tanety. Manatona fotsiny ianao dia ohatriny 10 alina dia efa mety ka mandeha lavitra. Popularisena le izy. Dia feno ny tafotrano rehetra. Lasa tsisy ireharehana azy. Toy aleharia misy 50 ao tanànana. Tsisy dikany intsony. Ny fivavahana kristianina tsy hoe ampidinina lenta. Ny fivavahana kristianina tsy hoe atao izay habetsaka azy. Tsy izany ny tena fivavahan Jesosy. Fa ny fivavahan Jesosy dia nametraka marimarina. Ho avy ny andro ary efa tonga ny fotoana izay te hanatona an'Andriamanitra. Dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsisy afaka mahita an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ireo fomba anankiroa ireo. Ny fahamarinana dia tsy iza fa Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ny fanahy dia tsy inona fa ny fanamasin'Andriamanitra izay ambara eto amin'ny Korintiana 2:7 ity. Fa tsy soratra intsony ny fomba fanompoana an'Andriamanitra. Tsy hoe izao ny voasoratra dia anaraka an'iny dia midika izay fa zanak'Andriamanitra, midika izay fa kristianina, midika izay fa pino midika izay fa manompo an'Andriamanitra. Be dia be ny olona ary ny ankamaroan'ny olona mivavaka dia tsy dans le chemin. Tsy ao anatiny tokony ho izy. Any ivelany. Ity ny pista. Jesosy no anarany. Fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana no anarany. Fa ny ivelan'ny olona. Satria manino no popularisena, no velarina ho accessible ho an'ny daholo be. Ilay fivavahana kristianina lasa tsy hita intsony aiza ny tena marina amin'ity. Fa lasa fivavahana ambomboarina fotsiny sisa dia tonga isaky ny alahady mivavaka, tonga isaky ny sabotsy ho an'izay mandinidinika kokoa dia tokony atsoina amin'ny tena anarany Andriamanitra. Misy mahita amin'izay ny asasany ahoa, ny asasany tsy fantatro tsony iny. Fa ireny lalana rehetra ireny, raha vao tsy ao ilay fanahy sy ny fahamarinana dia lalan-diso. Na iantso Jesosy ianao, na iantso Yasoa ianao, na Yahosoa, na tsy fantatro koa izay antsoinao azy. Rehefa tsy ao amin'ilay chemin, rehefa tsy ao amin'ilay fanekena vaovao ianao, dia tsy izy ianao.
tsy anara-piangonana ilay fanekena vaovao, tsy anara-pikambanana ilay fanekena vaovao, tsy fomba fivavaka ilay fanekena vaovao, tsy fomba fanaovanjavatra ilay fanekena vaovao, tsy fomba fisainana, tsy culture, fa fanahy sy fahamarinana. Epistily nosoratana ho apo, tsy amin'ny rano mainty fa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fivavahana ao amin'ny Jesosy. Ny ankoatran'izay dia tsy fivavahana ao amin'ny Jesosy. Avako amin'ny Matthieu 7 misy olona izay nanatona an' Jesosy 2:20 amin'izany andro zany, misy olona ho avy ao anatrehako dia iteny tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao va izahay? Efa nandroaka demony tamin'ny anaranao ny izahay, efa naminany ny izahay Novitrovotra mihitsy tamin'ilay hetsika anankiray tao am-piangonana iny hoe fizarana amin'ny fanamasina. Hoy Jesosy nilaza ao Matthieu 7. Tsy fantatro ianao hatrizay. Hatramin'ny voalohany ianao tsy fantatro. Hatramin'ny voalohany ianao tsy dans le chemin. Tsy tao amin'ilay lalana tokony ho izy ianao. Hatramin'ny voalohany. Fihetsiketsehany ety ivelany. Epistily ho soratan-tanana no narahanao hatramin'izay. Nosoratana tamin'ny rano mainty hatramin'izay. Ina moa zavatra soratana amin'ny rano mainty? Io Baiboly nge zany. Verinao fa zavatra hafa zany. Io zany. Tsy mifanarahana Baiboly no ametrahana fa an'Andriamanitra ny olona ray. Tsy ny Baiboly no mamaritra fa ao amin'ny fanekena vaovao ny olona ray. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra soratra mahafaty fa fanahy mahavelona. Ny soratra mahafaty, ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mamelona. Ka ny fanontaniana ho aso anao na iza isika na nivavaka firintsika ninina titra hoentitsika na mpandray fanasan'ny tompontsika na tsy fantatro aby na ho avoaka androany ary ianao mifanontaniana ao aminao ve le fanahy mamelona, ao ve le fanahy mahavelona. Sa epistily soratana tamin'ny rano mainty no ao aminao manaraka be ambokony fotsiny. Tsy mahavelona zany ny fanarahana ambokony be fotsiny. Tsy mahavelona zany, mahatonga olona ho religieux fotsiny zany. Mahatonga olona mpanaraka fomba mpivavahana fotsiny zany. Mahatonga olona sarotiny amin'ny zavatra ivelany fotsiny zany. Fa ny fahavelomana dia le fanamasina nomen'Andriamanitra. Ary rehefa miteny ny apôstôly Paoly, rehefa miteny ny apôstôlin'Andriamanitra, rehefa mamoaka zavatra izy, dia misy fanahy miaraka amin'iny zavatra izay ambarany iny. Misy ina tsara? Zavatra roa tsy azonao sarandra. Raha le soratra fotsiny raisinao fa tsy voarainao le fanahy, dia fahafatesana ny miditra ao anatinao. Tsy hoe fahafatesana ny miditra moa zany fa mijanona ao amin'ny fahafatesana ianao. Raha vakiana fotsiny io Baiboly io, firifiry ny olona mamaky Baiboly. Isa-tsabata vakiana ao amin'ny sinagoga jiosy mandraky tiany androany. Ny voasoratra ao amin'ny mpaminany. Hatramin'izao zareo mbola miandro foana hoe iza ny hamonjy azy. Hatramin'izao izy mbola miandro foana hoe aiza le mpamonjy anay. Ohatran'izao ny sarisariny, dia ohatran'izao no tanterahany. Ho hitany tokoa le nandrasany avy any fotoana anankiray. Fa ny raty zavatra be izy nandritra ny 2 taona mahery. Ho zay hoe isa-tsabato ireo miaino foana. Miaino fanambarana, miaino teny pahendrena voasoratra ao am-boky Salamo, miaino teny pahendrena voasoratra ao am-boky ny Oabolana, miaino teny pahendrena voasoratra ao am-boky ny Mpitoriteny. Fa rehefa tsy misy ny fanahy mamelona, fahafatesana foana no iainana. Fiangonana maro be manao
ovaka itsika zay fomba filazana azy eo episteliny izao dia misy rituel manaraka anazy ny sasany zany ary ny tenin'ny tompo ny sasany asiana amin'ny araraisa zanaka ary fanamasina tsy zany ny olana fa ny problema dia zao raha voasoratra tsy misy fanahy dia fahafatesana raha inareo mpianatra ireo mitory fa tsy misy fanahy dia tsy misy aina tafafindra zay ny mahatonga hoe mamaky ny olona fa tsisy ninona voaray mamaky ny olona fa tsy miova ny fiainana satria maninona ny soratra tafiditra fa ny fanahy tsy tafiditra ozy izy ny président américain anankiray izay mpivavaka be Abraham Lincoln angamba ny anarany raha tsy diso ao zao fomba fitantanako firenena baiboly mamaky baiboly dia ao ny fomba fitantanako tsara be zany mahafinaritra be zany fa tsy mitondra fiainana zany fa mampilamina firenena fotsiny asona fahendrena misy olona mamaky an'io baiboly io dia ina zavatra hitany ao fandamina-piainana tsara be zany mety mampilamina fiainanao zany fa tsy mitondra ny tena fiainana dia tsy nafa layantom-pisiny layantom-patongava lay zanak'Andriamanitra androany te hizara aminao fa Andriamanitra tsy te hitarika anao amin'ny fivavahana fotsiny ihany zava-poana ny mivavaka la ny andro ianao la ny volanao atao frais la ny volanao atao rakitra raha tsy mahatsapa zavatra ianao manompo an'Andriamanitra mamasahi midongy eo am-pitoerana hoe za tsy natsapa nininy za tsy andorakitra mamasahi mijoro dia miteny an'izany ao anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra tsisy nina henoko akory androany tsisy nina voaraiko akory androany za tsy manaiky raha tsy resahanao mba te haheno an'izany mba te hatsapa an'izany mba te haheno an'izany fanahy mamelona izany ny soratra mahafaty ny fanahy rery any mamelona rehefa henon'ny olona ilay fanekena vaovao tapitra ny fanekena taloha ny fanekena taloha dia fombafomba mpivavahana ny antony nanomezana fombafomba mpivavahana ary amin'ny Galatiana 3:7 izy milaza anazy dia izao ny antony ozy izy tsika ozy izy fahiny dia notazomina ho gadra no voafe tao anatin'ny lalàna mandra-patonga ny finoana ary efa tonga ny finoana dia tsy fehzy izay mpitaiza intsony isika fa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny fahamarinana inona moa no dikan'izany zavatra zany ny antony nanomezana ny lalàna ho an'izay tsy mahazo fa maninona ary zany zavatra tsy mitondra ho amin'ny fiainana no nomena dia tsy maintsy notazomina aloha natao inona notazomina lay olombelona raha nofo tia manota lay olombelona raha nofo tia mivilana lay olombelona raha nofo tsy tia fahamarinana dia tsy maintsy notazomina tamin'ny fomba rehetra tsy hanondrana be satria maninona raha ohatra ka hoe bon efa samofaty any dia ataovy izay tianareo rehetrarehetra dia tsy tafavoaka le Mesia fa ny fanambady anaka tao izy rehetrarehetra nakavady tany amin'ny Jentilisa izy nanompo andriamanikafa izy dia satria Jesosy tsy azo avoaka amin'ny alalan'ny rà maloto rà voaloto teo anivon'ny Jentilisa izay nisy andry zareo dia tsy tanteraka ny asa-pamonjena dia nofehezina izy rehetrarehetra tao anatin'ny lalàna nofehezina izy rehetra tao anatin'ny ozina raha vao voakatonareo dia voaozina raha vao tsy manao an'izao nareo voaozina raha vao tsy manao an'izao nareo voaozina amin'izay nareo mijanona tao anatin'ity fefy ity fa rehefa tapitra amin'ny vanim-potoana an'izay tsy mijanona ao anaty fefy intsony tonga lay mpanafaka amena tonga lay fanompona ao amin'ny fanahy zany ny tian'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra tsy olombelona mbola manara-dre ny rano fotsiny manaraka izay tenenana dia raha vao tsisy mpitarika hoe inona zany letina fantatra arao zao vavaka zao za ihany ny tiana
Zay ihany mahafinaritra. Mety mihitsy amen. Mihitsy tompo. Saika zay mihitsy ny teneniko fa izy navoaka azy. Fomba fanompoana ao amin'ny nofo, soratra mahafaty, tsy mitondra fahavelomana, tsy fanekena vaovao fa fanekena taloha. Hozy Jesosy nilaza mialohan'ny hafatezany, sotroinareo rehetra ity fa tiany fanekena vaovao ny amin'ny rako izay alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro. Zao no ataovy ho fahatsiarovana. Nanomboka tamin'iny vanim-potoana iny, over tapitra ny fanekena taloha. Tsy mandaitra eo anatrehan'Andriamanitra tsony ny fombafomba mpivavahana. Taloha nanaiky any Andriamanitra satria tsisy hafa. Dia manaiky izy, manaraka an'ity fotsiny ianao dia miaino anao. Manaraka an'ity ianao dia ho tahina ianao ny etsao. Tahina ianao tanàna, ho tahina izay ateraka ny kibonao sy sisa rehetrarehetra tianao ho tahina rehetrarehetra. Ho asana Jehovah ambony no ny firenena maro ianao. Mivahiny ao aminao dia miasa amin'ny asa farany ambany indrindra, fa ianao ataon'i Jehovah ambony indrindra. Tsy manaraka kosa ianao dia ny vahiny no hampanjakanao dia ianao ataon'Andriamanitra miasa farany ambany indrindra. Zany zavatra mitrangy eto Madagasikara. Posta tsara rehetra lasa vahiny daholo. Posta ratsiratsy sy komosomosy lasa malagasy kely. Anyoziny zany. Rehefa tonga Jesosy maty amin'ny hazo fijaliana izy, tonga amin'izay ny fanekena tsara lavitra. Tonga amin'izay ny fivavahana tsara lavitra. Miasa ny anaty amin'izay Andriamanitra. Manome fahavelomana. Ino fahavelomana io? Taloha rehefa mivavaka, miditra ao amin'ny trano fiangonana, mihirahira kely eo, mamaky teny, mivoaka rehefa avy eo, ohatra ny idirana ihany ny foana. Fa rehefa mivavaka ao amin'ny tontolo ara-panahy, tena miditra ianao reradreraka ny any anatinao, mivoaka avao ianao. Henonao Andriamanitra mamelona ny any anatinao. Rehefa tafiditra ianao amin'ny tontolo ara-panahy, dia henonao mihitsy hoe Andriamanitra no mitarika anao. Andriamanitra manome fiadanam-po. Manome ino izy? Manome fitsarany fanala i Jesosy Kristy. Manome hery manokana ny anaty any izy. Izy tsy voatery manome vahaolana toy ny taloha, fa izy manome hery manokana ny anaty. Zany atao hoe fanompoana mahavelona. Taloha fantatrao ihany ny tsara. Fa os Paul laza tao amin'ny Romanina 7 hoe tsy ny tsara izay sitrako nginy ataoko. Raha tsy ny tsara izay sitrako ny ataoko izy, fa ny ratsy izay tsy sitrako. Tsy izany manao azy, fa ny fahotana izay velona atao anatiko. Indrisy olo-mahantra iza ny anafaka amin'ny tena n'ity fahafatesany ity. Corps de la mort. Zany ny baben'ny olombelona. Zany no entin'ny olombelona rehetrarehetra io, corps de la mort. Tena ny fahafatesany. Itoerany fahotana. Tsy manana kapasite anao izay tian'Andriamanitra. Fa fantatra ny marina. Fa tsy manan-kera. Fa rehefa tonga aminao le esprit qui vivifie, ilay fanahy mahavelona, dia manana hery ianao anaovana sitrapon'Andriamanitra. Manana hery ianao hiatrehana ny adinao ao anaty fitsikitsikiana, ao anaty fitsaharany fo. Gaga ny olona hoe mitsika ao amin'ny maizina ianao tena mipika io, tena lasa io. Tsy lasa, fa misy fanahy mahery mampahery atao anatiko ato. Manana fahasahiana miteny an'izany. Manomboka izao. Tsy lasa, mbola eto ihany aka. Aza matahotra nareo. Tsy miovy izany aho, fa misy fanahy mahery atao anatiko ato. Misy fanahy mamelona. Misy epistily nosoratana amin'ny fanahy. Zany ny dikan'io zavatra ambara amin'ny Paul io, ny epistilinay tsy henona amin'ny sofina fotsiny, azonao ve ilay izy? Raha sofinao fotsiny maheno ny epistilin Paul, tsy teny velona voarainao, fa soratra matiny voarainao. Ary soratra matiny voarainao, tsy mitondra ninina ho anao izy. Fa rehefa voarainao ny teny velona izay avoaka ny vavan'ny apôstôly masina, dia henonao ny hery ihany koa miakompanye an'izany teny izany. Andriamanitra manome ny teny, dia izany manome ny hery ahafahanao miaina an'ilay izy. Sainao ny atao amin'ny fanahy. Ao tsy sainao tsy ao amin'ny fanahy. Tsy ao amin'ny fanahy ianao. Indray ihany koa tsika zanak'Andriamanitra.
mety noho ny amin'ny fahelam-potoana tamin'ny voalohany naheno an'ilay ao mifanahy, tamin'ny voalohany maheno ny hery, tamin'ny voalohany maheno ny asa n'ilay fanahy ao anatin'ny fo, tsy teny fotsiny ny eno fa teny misy impact. Amen. Rehefa me mandroso fotoana, ny andro fotoana, me mitady hiverina any amin'ilay mahafaty indray. Tana mandoalika eo anatrehan'ny tompo mibebaka Jesosy eo, tady hiverina ilay mahafaty. Mitady ho soratra fotsiny. Rehefa manomboka mihaino toriteny ianao ka tsy henonao ny fanahy mampahery anao sy ny fanahy mitondra anao hiaina n'ilay izy. Tana miverinao amin'ny tompo hoe tompo, tady hiverina amin'ny ranomainty tsika izany. Taloha tsika velona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy mikasika ny Sardisy. Misy an'izany tantara zany. Toko 7 manomboka amin'ny 9 voalohany. Lazao mifiangonana ny Sardisy. Zao lazain'ny tompo aminao. Manana anarana ho velona ianao. Kanjo maty ihany. Nanomboka tamin'ny fahavelomana. Fa rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana dia maty indray. Fotsitra ilay izy dia miverina tamin'ny fomba fanao fahiny. Androany tsika miaino an'izao fatr'izao, karazany roa tsika. Ny anankiray mbola tsy niaina an'izany mihitsy. Manetry tena dia mitenena amin'ny tompo, mbola tsy niaina an'izany. Tsy amiko ianao no mila manetry tena amin'ny resaka. So dia samborinareo ary efa mirava hoe taina zaha mihitsy ny le teo. Fa ny tompo ny afaka manovany ao anatinao. Manina tsara? Ny tompo no afaka manova. Sa tsy afaka. Azoko atao fotsiny raha henon'ny fanahinao tokony ametraha tanana ianao dia manatona dia ametrahako tanana ianao. Procédé façon fomba fatao ao amin'ny Baiboly zany. Fomba fatao nataon'ny Paul tamin'ny zanany zany. Amin'ny finoana. Timoty. Fa ny ankoatra tsy azoko atao. Fa tena affaire personnel aminao sy ny tompo. Miresaka mihitsy ianao. Ohatra ilay ao amin'ny bokin'ny Jaona toko fa 4. Ozy izy ilay vehivavy Samaritana. Mpameo amin'izany rano zany. Mba tsy aketo na tsaka eto itsony. Ozy izy ao amin'ny Jaona toko 9 ihany koa. Nanatona azy ny olona. Tompo, meo anay mandrakariva izany mofo izany. Deception be moa ilay izy fa zareo netrehitra ilay mofo tamin'ny fakomaly zarainy tamin'ny olona tsy omby 5,000 ilay omeo anay mandrakariva. Eritreretin-drala fa mpizara mofo ny asan'i Jesosy. Boulanger. Dia izara mofo gratuit isamaraina zany dika ilay meo anay mandrakariva izany mofo zany. Ny asan'izy 12 zany dia miaraka amin'ny sobeka. Mofo. Zany mihitsy ny imagination ireo olona ireo. Mbola mofo mety ho levina ihany tetavin'izy menakavy. Izy te hijanona amin'ny religion. Io ihany mety aminy. Io mety satria manina. Io mora kely. Tanterahana fotsiny izay voasoratra. Za mangalatra, za mamonola, za mijangajanga, za makatsa, za makaroa, manajany andro sapata, sy sisa. Vita io mahazo fitahiny. Vita. Tsotra kely. Dia fivavahana fanikina vovoty hafahafa be izy indray ny ahitana an'izany fanahy. Taoana indray izao fomba firesaka amin'izany. Manahirana be koa izany. Dia hoe raha tsy izany hono dia tsy makanika aiza koa nisy azy izany. Ko raha tsy ny honoraire ny marina koa. Ngaza le izy. Le soratra tianareo be mihitsy nge no milaza an'le izy. Le Baiboly ondananareo nge no milaza an'le izy fa tsy ny teniko e. Le Baiboly apirimina tsara na sy soratra Baiboly masina. Zay no milaza an'le izy. Io no manoro lalana. Ozy izy Jesosy ndray mako amin'ny Jaona toko 5:7. Manatonay ianareo. Vakinareo ny soratra masina ozy izy. Vakionareo ny soratra masina. Satria ataonareo fa avy aminy no azona fiainana. Kanefa tsy mety manatonay ianareo mba azo fiainana.
Inona tika zany raisina ny soratra masina dia tediavina hoe aiza no misy fiainana. Dia ilay soratra masina hoe tsy ato misy fiainana. Fa ny amin'i Jesosy izay ny rako no misy fiainana. Dia hozy izy rerako io ary zanakam-pandrafitra koa iaho koa no andeha any amin'ny. Ny amin'io ve lazaina no misy fiainana, tsisy fiainana zany. Amin'io tsy nanandrana akory. Tsisy azany any. Any amin'i Jesosy ny fiainana. Amin'ny fanahy no misy fiainana. Aza manompo be fahatany fotsiny. Tsara ny fidelité. Tsara ny fatokisana. Tsara hoe zako mbo ohatran'izao ny lalana efa nodiaviko. Fa raha tsy amin'ny fanahy ianao dia lalan-diso foana izay. Lalan-diso foana. Dia tohizanao foana le izy. Dia mandavaka ianao, mandavaka ohatran'ny olona mitady volamena. Misy fanantenana foana mety tia indray mandeha tia mety hoe mitady volamena angamba mety sarotsatra mieritreritra azy fa ohatran'ny olona mandeha casino. Tondra vola 5 millions ny poste dia alefa voalohany. Saika nahazo. Lefa faharoa. Manaraka vitana. Lefa fahatelo. Izay mahatratra farany no vonjena. Misy fanantenana foana hoe tohizako io ty lalana ty tohizako. Efa lavaka mbola tohizana. Amin'ny farany izy rehetrarehetra efa fongana volany anatin'ny posy. Tiranga. Tena farany ty. Apetraka lakile ny tomobila. Vonina andeha tongotra. Tsy tafavoaka. Voaka avy eo mangataka frais taxi. Jombotro no meny olona. Lalan-diso. Lalana marina tsisy afa-tsy ray ao amin'ny fanahy. Raha mbola tsy henonao izy raha mivavaka ianao fa tsy maheno asa fanahy masina ao anatinao. Androan'ny fotoana iresanao te hiditra amin'ny fanekena vaovao. Efa vavaka 30 taona fa tsisy ninona henoko. Mamaky baiboly aho efa indimo voavakiko. Tsisy ninona voaraiko. Nanatrika seminera azoko daholy. Rehefa mahay mpanao seminera tsisy matory zany. Azo daholy zay voambara. Fa ny compréhension avako tsy mahavoky aho. Ny compréhension tsy mahavoky. Zay le tataraiko hoe tsy hoe mahay recette na gâteau ianao dia voky. Tsy possible zany miracle zany. Namaky fotsiny dia henoko sady ny avokisany mahatsiro. Tsy possible zany. Ny olona manao gâteau dia mbola tsy voky ihany koa. Ny olona mihinana gâteau zay ny voky. Ny olona tataraina ny tsirona gâteau tsy mahavoky. Be dia be ny olona mandeha amin'izany lalana izany fotsiny. Mbola lalan'ny nofo ihany zany. Mbola lalan'ny soratra mahafaty ihany zany. Fa ny mihinana ihany mahavoky. Raha antsika hijery todika amarana an'izao afatra izao dia ndao hijery ny fiainantsika. Aizako. Fanekena taloha miaraka amin'ny principe, miaraka amin'ny moral, miaraka amin'ny fomba maro isan-karazany, miaraka amin'ny fitondran-tena mety ezahana tsara ilamina. Fa eny ihany any anaty any hoe ozy ilay zatovolahy nanatona an'i Jesosy efa vitako angezany rehetra zany hatry fony avokely. Fa eny ke tsy mahafapo zany. Tsy mahavelona zany. Olombelona rehefa mandinika ny fiainana io raha tena mandinika izy tena fantany mihitsy hoe misy banga ao anatiny ao. Ny mahatonga ny olona tsy mahita ny banga ao anatin'ny fiainany dia satria sahirana loatra izy mitady hofatrano. Sahirana loatra izy mitady izay hohanina. Izany mahatonga hoe aty amin'ny fiainantsika aty somary kelikely kokoa ny tahan'ny famonotena noho ny any ivelany milamina. Ny olona zany arakaraka ny ilamina amin'ny fiaina vao maika izy tsy hitany hoe inona ny ataony eto ambonin'ny tany. Vao maika hitany le banga. Zany hoe rehefa sahirakirana misy mahasoa misy mahatsara azy ihany zany le sahirany. Misy tombontsoa ihany le sahirana. Mba hany ny sainao aloha tsy eritreritra le banga ny anatinao any. Fa rehefa mitodika ianao ka mahita ny fahabangana ao anatinao
dia ho hitanao fa tsisy ininona mafeno ilay izy. Solomona tena nahita an'izany mihitsy. Tsy hitako izay atao eto ambonin'ny tany. Tsy hitako. Hoe koka eto anatrehako ny olona azoko daholo ty karazam-behivavy rehetra ty. Izy maneritrehetra ilay vehivavy arivo ny amen'ny banga ao anaty. Tsy. Ary zay hoala izy za mihiny fa tsy niara-tonga izy arivo. Fa natao 5 alohany. Dia nahita raha izy tery dia tena ianao rangany amen'ny banga fiainako marina. Fa enina io zany, nampidirina. Nameno mandritra ny kely fotsiny. Raha tsy mahafeno dia. Atsovo indray ilay ray. Ianao rangany tena mety atenaiko mihitsy amen'ny banga fiainako. Nitomby ihany ilay izy sa nitombo. Zay na tonga niny arivo iny farany. Koa nisy hoe tonga dia tsiponina zany. Alevo daholo, alevo. Fa nisy fiandrandrana zavatra tao. Nisy attente tao. Nisy zavatra nanery tao anaty. Misy fahabangana eny tao anaty dia nieritreretina hoe mahazo antia. Dia feno ny banga tao anatiko. Be dia be ny filôzofy namony tena. Satria manina hitandry zareo ny banga ao anatin'ny fiainana io. Hitany. Misy zavatra tsy mety mihitsy ao. Tovozina daholo fahalalana rehetra. Boky efa raitrano. Fa ozy izy ilay filôzofy ray zay. Zavatra anihitako tamin'ny famakiana sy fianarana an'ireo boky rehetra ireo. Dia arakaraka ny amakiako sy ianarako no hitako fa mbola betsaka lavitra ny zavatra tsy haiko. Ilay olona tsy nianatra zany dia nieritreretra izy avy dia tsy ho hay. Fa ny olona nianatra arakaraka ny tombony vao maika hitany fa mekely ahoana ary zany tokony arakaraka ny tombona ny mengeza. Fa ohatra ny arakaraka ny tombona ny mekely tsy lôzika zany fa zay ilay olombelona. Androany misy lalana ray atoroko anao. Lalan'ny fanahy. Jesosy no anarany. Irery any mahafeno ny ao anaty. Ny religion tsy mahafeno. Natetezinao daholo ary karazam-pivavahanareo. Mandresy lahatra. Mahay. Démonstration. Sy sisa rehetra. Tsy mahafeno ny ao anatinao io. Fa lay fanekena vaovao. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty. Fa soratana amin'ny fanahy. Tsy amin'izay vato fisaka. Tsy amin'izay tena vato fisaka. Tsy amin'izay tena vato fisaka. Zany hoe ilay vato naturel nanoratan'Andriamanitra n'ilay didy folo. Tsy amin'iny. Fa amin'ny vato fisaka nofo dia ny fo. Zay irery ihany. Teo velona ianao mila soratana ny fonao androany. Teo velona ianao mila misy fanahy manoratra ny fonao, mitondra anao ao amin'ny fanekena vaovao. Mety zavatra fafa be zavatra henonao androany zany. Fa le tsy hafafa be rehetrarehetra nge tsy nitondra anao tamin'ny fiainany. Tsy zay. Le tsy hafafa be rehetrarehetra tsisy nitondra tamin'ny fiainana. Ka mba andramindray le hafafa be androany. Fa raha iseho aminao le hafafa be dia hitondra anao amin'ny fiainana izy. Dia ho faly ianao na tsy hovainary amin'ny fiainanao. Na tsy amboarinary. Na tsy hatsarainary. Na tsy hovainary ho vadinao. Misy olona miandry azamy ny tena io tsy mahasambatra. Laingy zany. Fitaky ny devoly zany. Fitaky ny devoly zany. Juste afahanao misolo. Akeo tsy zafy ihany leksisy. Dia lazainao fahalika ny lehilahy rehefa avy eo. Nefa ny fiainanao tsy misy fiainana. Nefa ianao tsy ao amin'ny fanahy. Fa raha amin'ny fanahy ianao amin'ilay tontolo feno bilidog be dia be. Fa henonao ny fiainana ny anatinao. Henonao ny asan'ilay zanak'Andriamanitra ny anatinao. Hitsangantsika hivavaka. Izay zanak'Andriamanitra rehetra na tsy ary fefa miverina tamin'ny soratra androany. Ndao hibebaka. Ndao hitady indray. Ndao hikaroka an'ilay hanina mahavelona. Tsy ilay soratra mahafaty. Tsy ilay soratana amin'ny ranomainty fa ilay soratana
amin'ny vatifisaka ny nofo dia ny fo. Da tsy hitady fahafapoany akafa androany. Da hiverina indray ao amin'ilay azo fijalian Jesosy. Da misy ny fiainantsika. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 sasany, ny talata amin'ny 12 sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.